miaraba tsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana dia ny finoana. Androany ao anatin'ity fandaharana ity tsika, ao anatin'ity fizarana ity dia iresaka momba ny Pasika, indrindra ny fotoana ny alohan'ny samborana ny Jesosy Kristy. Io andro io dia io le lazaintsika hoe alakamisy masina. Io fotoana io zany afaka hitantsika ao anatin'ny Baiboly zany zay mitantaran'izay daholo ny filazantsara rehetra. Dia tamin'io andro alakamisy io zany no nanaovana voalohany ny fanasan'ny tompo. Io zany voalohany indrindra ny siny fandraisana fanasan'ny tompo rehefa naniraka ny mpianatra i Jesosy hoe ndana makany amin'ny trano ohatran'izao ianareo dia ao ambony rianao jereo fa teneno ny tompony mba amboariny io trano io. Rehefa tonga tao Jesosy sy ny mpianatra dia teo amin'ny fotoana io Jesosy no nanao an'izay ataontsika hoe nananganany an'izay sakrameta ny fanasan'ny tompo zay. Vita amin'izay zay resaka izay, Jesosy zany eo niresaka ny mpianatra hoe ary taloha keliny io dia efa niresaka an'izay hoe ho an'i Jerosalema hohombohana, ho lavin'ny olona ary dia tena hoe hovonoana. Nalahelo ny fon'i Jesosy ao anatin'izay. Fantany ny zavatra mafy hiandry azy ao anatin'izay. Tao anatin'io fanasan'ny tompo voalohany io ihany koa no nilazany Jesosy ampabe maso fa i Jodasy no hamadika azy. Tsy takatry ny mpianatra nefa n'izay tamin'io fotoana io, fa rehefa taty aoriana vao fantatry ny mpianatra hoe aya zay ny dikany ny resaka rehetrarehetra nataon'i Jesosy tamin'io fotoana io. Niala teo Jesosy, rehefa niala teo amin'izay Jesosy dia fantany fa ho mafy ny azo azy. Dia ny zavatra anankiray nataony aloha zany ambaran'izay ao amin'ny Matio 4:20 dia zao le teny ao hoe ary Nihira HiraFiderana izy dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra Oliva. Inona zany ny zavatra azontsika raisina ao anatin'izay? Manoloana ady sarotra, manoloana tena hoe fahoriana mianjady, manoloana an'izay mety ho zavatra manahirana indrindra andalovana eo amin'ny fiainana dia manome ny ohatra tsara indrindra i Jesosy Kristy. Fantany ny zavatra azo azy, fantany fa tena hoe fahoriana tsy roa aman-tany no hiatra amin'izany Jesosy zany, hiatra amin'ny tenany dia nanome ny lalana tsara indrindra, ny fitaovana mahery indrindra ahafahana miatrika an'izany i Jesosy Kristy eto. Ary zay nizaraina amintsika ny nataony dia hoe Nihira HiraFiderana izy dia lasa izy namonjy ny tendrombohitra Oliva. Mampianatra antsika zany, tsy fantatra izay mety manjohanao ao anatin'izao fotoana andrenesanao an'izao fandaharana izao. Tsy fantatra ny avesatry ny mety ho adi-tsainao ankehitriny amin'izao ora andrenesanao an'izao teny izao. Tsy fantatra izay mety heverinao fa ianao ny olona tena farak'izay tena malahelo indrindra eto ambonin'ny tany ao anatin'izao fotoana izao. Mety nidopa-horiana, mety namoy olo-tiana, mety hoe tratran'ny fahantrana lalina, mety manana olana tsy hita mihitsiny izay lalaka ivoahana. Ny vaovao mafalina izay nanao androany ao anatin'izao fizarana izao dia izao, mbola mihoatra noho izany ny fahoriana nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ity andro alakamisy masina ity. Misy lalana torin'ny tompo, misy lalana andrisihana anao koa amin'izao fotoana izao mba hidiranao dia Nihira HiraFiderana. Dia rehefa tonga tany tendrombohitra Oliva amin'izay indray Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra ny andro hariva iny alakamisy masina iny. Ambaran'ny soratra masina ary mitantaran'izany ohatra ny raisintsika ny Lioka ao amin'ny 2:20 ao any amin'ny 5:40 any manasanao mihitsy mba hamaky ny Baiboly ao anatin'izay. Zao indray ny zavatra mahavariana ny tranga tao anatin'io mba tiana hifampizarana ao anatin'izao fandaharana izao. Ambaran'ny Lioka 2:20 2:20 dia zao nivavaka Jesosy.
nivavaka Jesosy de ozy hoe raha eo raha sitrakao mba hesory amiko ity kapoaka ity fa ao kanefa tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitrakao. De inona ny zavatra nitranga? Zavatra nitranga de nisy anjely avy any an-danitra tonga teo de nampahery an Jesosy. Eto zany ny zava-dehibe de zao ny mazava-dehibe Nihira HiraFiderana, mazava-dehibe ny vavaka, fametrahana eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fahombiazana sy ny fandresena sy ny vahaolana manoloana ny ady tsy maintsy atrehana, manoloana ny fahoriana miatra. De mety hitenitsika hoe rehefa mivavaka de tsy maintsy mahazo valim-bavaka. Marina zany satria tsy lalo-dalovana io Andriamanitra ivavahantsika io fa tena mandre izy. Zao nefany raha arak'izay mety fiheverantsika azy, raha ny ataka nataon Jesosy teto de ny hoe raha eo esory amiko ity kapoaka ity. Inona io kapoaka io? Nangataka zany teto Jesosy mba tsy hiditra ao anatin'ilay zay mihitsy le izy mba tsy hiditra ao anatin'ilay tena hoe fahoriana be, anjo azy zay hoe ho laviny atolotra ho an'ny mpanota izy, ho laviny mpisorona izy ary ho vonoina izy. Kapoaka tena farak'izay mangidy zany. Nangataka ne Jesosy teto hoe esory amiko ity kapoaka ity. Raha ny valim-bavaka arak'izay famaritantsika ny atao hoe valim-bavaka de tokony namaly azy Andriamanitra hoe eny ary Jesosy mivereny ianao aty an-danitra mijery plany-pamonjena hafa indray tsika. Zay raha ny valim-bavaka arak'izay mahazatra atsika sy antenaitsika ho azo avy amin'Andriamanitra. Eto nefa misy famarinana lehibe de zao tsy namaly vavaka an Jesosy Andriamanitra arak'izay eritreretfieritreretintsika azy. Fa inona nataon'Andriamanitra? Nataony de naniraka anjely izy, naniraka anjely izy nampahery an Jesosy. Naniraka anjely izy ny teny an Jesosy hoe tsy maintsy io ny lalana e, tsy maintsy io ny lalana. Indraindray koa manko tsika eo amin'ny fiainana ilalovantsika mety mieritreritra hoe satria tsy nahazo valim-bavaka ahako ny amin'ny fanasitranana izay angatahako amin'Andriamanitra de tsy misy Andriamanitra. Koa satria tsy nahazo valim-bavaka azy zao de zao ny am'izay mety hoe fangatahana, famahana olana, mety arabolana arak'izay zavatra mety mahatery anao, am'izay alahelo manavesatra anao de milaza ianao fa tsy misy zany Andriamanitra zany ary tsy mihaino zany Andriamanitra zany. Misy fotoana mety tsy ho anjely no alefan'Andriamanitra fa miara-miasa mantsy ny zavatra rehetra asoanao. Ny asoanao no tadavin'Andriamanitra de tsy voatery ilay valim-bavaka eritreretinao no meny anao. Tsy lehibe no Jesosy Kristy tsika. Fa rehefa fantatr'Andriamanitra fa zao aloha no mety de na Jesosy ary tsy nomeny valim-bavaka arak'izay famaritan'olombelona azy. Aoko fantatritsika koa zany mba hampahery atsika fa ndraindray mandefa sarin'anjely Andriamanitra amin'ny alalan'ireny namany reny, amin'ny alalan'ireny hira mandeha reny, amin'ny alalan'ireny teny henonao reny na amin'ny alalan'izao fandaran'izao ary hampaherezana anao fa tsy maintsy lalovanao zao fahoriana zao. Satria maninona? Jesosy tompo mihitsy no nyteny fa tsy maintsy mitondra ny azo fijalina isan'andro zay te hanaraka azy. Jesosy tompo mihitsy no nanambara fa aty am'izao tontolo zao ny atanareo fahoriana. Tsy miombon-kevitra izahay ny amin'ny olona marobe milaza fa zay manaraka an Jesosy de fonatreo ny fahoriana. Tsy miombon-kevitra izahay ny am'izay milaza fa zay mpanarady an Jesosy de tsy misy intsony ny alahelo. Raha mbola eto tany tsy maintsy mitondra ny azo fijalina marary zany, mavesatra zany. Raha mbola eto tany tsy maintsy misy fahoriana, mampitomany zany, mampandatsa-dranomaso mahakivy zany. Fa ny vaovao mamifaly sy ny fampanantenana de zao
tahaka ny nataon'Andriamanitra ray tamin'i Jesosy no ataony anao koa, no ataony atsika koa, andefa fampaherezanao atsika izy neny Jesosy, anjely ny tonga teo, nenao mety fomba hafa fampahery anao Andriamanitra. Ny farany mba tia ny fampizarana amintsika dia nitohiny teo ihany, rehefa vita zay dia mbola nanohy ny vavaka Jesosy. Zava-dehibe izay toetsainy zay hoe na dia tsy nahazo arak'izay nantenaiko sy nandraindraiko ary aho dia tsy vadika Andriamanitra fa mbola hivavaka. Ary nioatra noho ny teo aloha ary, satria raha ny nambarany soratra masina zay hitantsika eo amin'ny Luka 2:20 teo ihany fa ny 9:7 dia hoe fahadiranovany indrindra izy ary lasa nivavaka mafimafy kokoa, ary ny dinitrany zany hoe ny atsembohany ozy dia tahaka ny rano hipotrapotraka tamin'ny tany. Zavatra tena mafy indrindra zany. Na ny manam-pahaizana ary dia nilaza fa ny olona tena efa hoe ho faty, ho tofiry no faty no afaka mahazo ny nitranga tahaka nitranga tao amin'i Jesosy ty. Mafy no nitranga sy nahazo an' Jesosy. Eto zany dia hoe na dia tsy azonao ary le valim-bavaka, arak'izay nietretanao fa hampaherezan'Andriamanitra ianao dia mbola manosika anao an'inona? Tsy tsahatra hivavaka zany fa no hivavaka. Araka ny tenin' Jesosy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Eto zany dia tena fampaherezana ho atsika aloha ny andro alakamisy masina. Ny fandalovana ny Pasika dia fampaherezana ho atsika zay efa nandray an' Jesosy Kristy. Zay aloha ny iatefan'ny afatra androany. Tsy ilaozany zay sento isika, tsy ilaozany zay tomany sy alahelo isika, fa manaova tahaka nataon'i Jesosy Kristy asan-drato ny HiraFiderana. Manaova tahaka n'izay ohatra omeny tompo atsika, mivavaka aza mitsahatra, na dia tsy eo ny eo ary ny valim-bavaka, dia ampahery anao Andriamanitra, fa tsy sitrany ny ampahory anao. Fa tsika fotsiny mandra-pialy atao amin'ity tany ity, nefa voatendry fa tsy maintsy hisy fahoriana, ary ao anatina fahoriana ny idirantsika ny lanitra. Fa rehefa ratra izay kosa tsika matozo ny fiazakazahana, dia any amin'ny lanitra no tsy hisy intsony ny alahelo. Fa mandra-pahatonga an'izany dia tsy maintsy hiaritra amin'ny mafitsika. Ary tsarovy eto am-pamaranana fa tsy marina ny filazana, fa hoe tsy nampaninona an' Jesosy ny famonjenanao. Tena mafy taminy zany. Tena mafy tamin'i Jesosy no nanolotra ny rany sy nanekeno ny ho faty teo amin'ny hazo fijalina. Porofony zany no ito nitranga tamin'ito andro alakamisy izay no resahantsika teto ito. Tsy mbola niresahantsika ary, tsy mbola niresahana, tsy nijerena ny tahorinan'io izy tao a Getsemane io, fa raha io fotsiny dia aoko fantatrao fa mafy ho an'i Jesosy ny nividy ny fanahinao. Tsy mahay maim-pony zany, fa Jesosy no maty ho anao, ary tena niaritra ny mafy indrindra izy. Zany rehetra zany mba tokony hampahery anao. Raha tojo ady sarotra ianao, tsy maintsy misy zany amin'ny mampino anao, amin'ny mampanara-dian'i Kristy anao, tsy maintsy misy zany. Fa mahereza fa ilay Jesosy efa nandresy ny hatramin'ny fahafatesana, izy koa no mahay mampandresy anao. Tahiana Andriamanitra isika rehetra.